Manamafy ny fanohanana Madagasikara amin'ny fanarenana ara-toekarenany vondrona Europeanina nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androndroany ity ny fandaharan'asa Procom izay miompana betsaka amin'ny fampiofanana ny fanatsarana ny aitao ary ihany koa ny fampitaovana eo anivon'ireo orinasa madinika sy salantsalany. Tato-baovao ary hoentin-dravaka Randriamanalina eo amin'ny sariny Mamra Samoly. Mitetina valo tapitrisa euro ny famatsim-bola nomeny ny vondrona Europeanina amin'ny alalan'ny Fonds Européen de Développement na ny FED entina anatanterahana ny fandaharan'asa Procom. Fandaharan'asa izay nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany teto amin'ny Colbert Antaninarenina. Anampy an'ireo orinasa madinika sy salatsalany anatsara ny vokatr'izy ireo sy afaka ifaninana amin'ireo tsena régional sy RS-Pyrénées ity fandaharan'asa ity. Ka isy ny fampiofanana fanatsarana ny aitao sy fampitaovana azy ireo hoy ny ministre l'industrie sy ny fampirobobona ny sehatra tsy miankina. Micro, petite et moyenne entreprise. Dika zany entreprise kely indrindra salasalany ary lehibe mihitsy. Io tetika saty dia anampina ireo entreprise maromaro ahafahantsika manatsara ny vokatritsika, ahafahantsika koa amin'ny sehatra ny industrie zany manodina ireo vokatr'ireo, anatsarana andreo misy qualité non international, ahafahantsika zany mijery an'ireo sehatra rehetrarehetra any ivelany eto amin'ny SADC zany komeza ary ihany koa any amin'ny any Europe zany. Zay tetika zay anisany zava-dehibe araka ny hitanareo teo hoe anatin'ny 5 taona 8 millions d'euros anampina ho azotsika anampina andreo secteur telo reo secteur privé reo zava-dehibe loatsika zany. Ampiarina ny politika ny fitantanana tsara tantana mba ahatonga ny fandaharan'asa isy fiantraikany eo amin'ny mpahazo tombotsoa. Ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana moa dia ao anatin'ny tanjona izay napetraka amin'ny tondrana ny ministera dia ao anatin'ny tokoa ny bonne gouvernance fahana mampiasa amrariny mihitsiny famarinana ireo entimahana rehetra fa eo koa ny ahafahan'ny ministera manampy ireo orinasa mpanondrana entana makany ivelany hiatrika izay tsena izay ary izay zavatra izay dia atao amin'ny fomba mangarahara mampandray anjarany rehetra ary ho tombotsoan'ny Madagasikara sy ny malagasy iray manontolo. Ny Fédération Antenne Meranvarotra sy ny Industrie eto Madagasikara na ny FCCM no mpanatateraka ity tetikasa ity. Institutionnel lehibe napetraky ny Union Européenne, Fédération Chambre de Commerce amin'izao fahazona famatsina ny 1 million d'euros zao ao anatin'ny 5 taona. Mbola tsisy tamin'ny tantara angambizany angamba zavatra tsara tsindrina zay hoe mipetraka ny fitokisana. Ity projet ity zany araka andresahana teo tsy natao hoe projet financena opérateur tsotra na individuel fa mandalo amin'ny association professionnelle ary efa fantatsika teo angamba resaka teo inona dôly ny zavatra fitsina arabola isan'izay ny agroindustrie, ny textile, ny tourisme, ny tika ary ihany koa ny artisanat. Ireo angamba ny filière éligible amin'ny projet io dia manaraka an'izay ary indrindra zany ny zavatra tena hoe vatsina zany hoe hijerena ireo micro et petite entreprise ary indrindra ireo sahan'ny bevady. Amin'ny alalan'ny fanolorana volavolana tetikasa izay isokatra amin'ny enim-bolana faharoa amin'ny tontolo ity ny fandraisana ireo mpahazo tombotsoa amin'ity tetikasa ity. Amin'ny alalan'ny vondrona orinasa madinika sy salatsalany ihany no ahafahana mandray anjara amin'ity fanolorana volavolana tetikasa ity.